fomba ny antoko tim amin'ny sohery etsibelera rahampitso. Ponina etsizay vola namoaka fanambarana androany. Andriamatoa Paul Pody mitaky ny amohanany marina tamin'ny raharaham-pifidianana lasa teo. Manantitra ny arabo mba ampirarintso anareo tompolasy tompom-bavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Fotoan-dehibe ny rahampitso etsy amin'ny QG Belair manomboka amin'ny 10 maraina satria ifamitaonao ny olom-pirenena rehetra izay mahatsapa fa manjaka eto amin'ny firenena ny tsy fahamarinana. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao, sary ny Andry Rakotomalala. Midika ho fanekena ny tsy fahatomombanana tamin'ny 17 Novambra lasa teo ny fanadiovantenan'ny CENI miampy ny fanilihana andraikitra any amin'ny hafa. Tsy mahamaly ny etaetan'ny olom-pirenena liana te alalana ny kotihana na tsy ny lesbim-pifidianana ny valiteny nomen'ireo tompona andraikitra. Ary toa vao mampiakatra ny ampopon'ny malagasy te hampanjaka ny fahamarinana izany. Nanapa-kevitra noho izany ny vahoaka fa tsy anaiky anaovana tohitandroka ka ho lemena amin'ny fitakiana ny zony. Ivondrona ny vahoaka samijoro amin'ny fahamarinana rahampitso sabotsy eny amin'ny QG Belair manomboka amin'ny 10 maraina. Eny no ifampitaona ireo rehetra tsy manaiky ny anitsakitsahana ny safidiny sy ny zony. Tsy ny katroka timma irery ihany fa ireo olom-pirenena rehetra mahatsapa ny iarany ny tsirariny. Tsy vao Antananarivo reny nanao dietsika ity, efa nidina an-dalambe ny tamin'ny Vohemara, tsy nanaiky ny any Tomasina, efa nahavita ny etsika ny teny Anosy Andrefana. Mivondrona ny avy any Ambohidratrimo, etsika ihany koa ireo malagasy mila ravinahitra ny ivelany. Mivondrona ireo fikambanana maro any ivelany toy ny Team France, ny HVM France, GTT, GTT Inter, Monde Justice, TNT, K2 France, Faniriso Herinaivo. Ireo farany dia manambara fa anohitra ny fanaparam-pahefana miatra amin'ny malagasy piray tanindrazana, anohitra ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny zon'ny mpifidy. Manao antsoavy ny piray tanindrazana manerana izao tontolo izao izy ireo, anambatra ny hery. Fantatra fa andefy izao fampahafantarana izao ho an'ny masoivo sy ny mpahay lalàna vahiny amin'ireo firenena mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara ireto diaspora ireto. Ahafahana mamerina amin'ny laoniny ny fitondrana ara-dalàna, amerina amin'ny laoniny ny soatoavana malagasy, ny fanajana tanteraka ny lalam-panorenana malagasy sy ny zon'olombelona. Fa ny tolakandro teo dia variana ny maro nahita mpitandro ny filaminana izay niodiody teny Faravohatra akaiky ny trano fonenan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany izany, ary izy ireo dia nitoby teo amin'ny foibe ny orinasa Jirama teny Antoerana. Rehefa nanontaniany ny mpanao gazety ny mpitandro ny filaminana dia nilaza izy ireo fa misy fandraisany amin'ny etsika rahampitso eny Belair saingy tsy dia afaka nanome fanazavana ankoatran'izay. Ireo mpitandro ny filaminana amin'izao ry tenenan'izao moa zany dia fantatra fa efa niala teny Antoerana ireto mpitandro ny filaminana ireto. Eo amin'ny vaovao hafa dia manoloana ny fikorontanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna izay nitototsaina farany teo dia nilaza Andriamatoa Paul Pody izay mpikambana eo anivon'ny MCF fa tokony anao ny marina hatrany ny fanjakana ary aminy dia ahina mihitsy ny mety isin'ny korotana manoloana izany fisin'ny tsy fahamarinana izany. Fanazavana. Amboara aloha io CENI io, raha aloha le olona anatiny ao, amboara lalàna ny CENI araka le nazavaiko toza. Ny fitsarana ny fifidianana koa ohatran'izay, ale miditra amin'izay tsika. Mety finaritra nareo ahazo maire maro, ahazo député maro. Manana manko anareo zao. Tratranareo ny tanjo. Kanefa ny vahoaka fa manomboka mahay mitsara ny mpitondra azy. Efa nisy mouvement populaire matetiky teto, io ny miéduquer vahoaka. Mba eritrereto fotsiny nanamboatra texte ny code électoral zany natonga ny 73 député nilatsaka na Andalambe tamin'ny 2018. Noho ny tsy famarinana feno tao amin'ny code électoral io. Ka za zany itena aminareo mpitondra hoe manaova ny marina nareo. Indrindrandrindra amin'ity resaka fifidianana ty. Ary mbola mangavy anareo aza na merina n'io fifidianana io, tsy maninona io, mety tena anareo aiza ny vola anaovana an'izany. Mbola ratsy lavitra noho zany fahavoazan'ny firenena raha misy korontana. Za mahita ny menomenin'olo am'izao, mbola za mahita mbola ratsy noho ny
tamin'ny législative zavatra tsy mety am'izao amin'ny fifidianana zao ka manahy ahy iseny korontana raha za tsy d'accord amin'ny korontana. Tsara moa ny manimarika va Andriamato Paul Lapody dia vahiny ny fandarana dinika eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'ny alahady ho avy izao. Feo amin'ny vaovao hafa kosa dia namoaka fanambarana ny mponina tery Anosy Zaivola izay nilaza mazava fa tsy mpikara-manady mihitsy akory izy ireo fa mponina izay monina eny Anosy Zaivola ary manana trano ary tsy vitany hoe manana trano fa tena tompo-tany mihitsy eny amin'ity Anosy Zaivola ity. Jessica Miray no mitondra ny fanadiadina. Anosy Zaivola tanàna iray tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena. Tanàna efa nanorenany mponina fonenana hatry ny ela, nanorenana ny asa fivelomana, tany fambolena, tanimbary ary trano fonenana. Voafaritra tsy fidy ny anatin'ny tetikasa ny Tanamasoandro. Tsy nisy ny fifampiarana. Ny anibana valy ny fitondrana dia ny hoe ho raisin-tanana izay tany voakasiky ny tetikasa. Tsy manan-tsafidy araka izany ireo mponina. Efa maro ny fitarainana nataon'ireo mponina manoloana izany, saingy lazain'ny filoham-pirenena fa mpikara-manady indray izy ireo. Nijoro ary naneho ny marina ary ireo mponina androany. Zay vahoaka eto Anosy Zaivola dia manao izao fanambarana izao. Zay dia mitana trano firaisan-kinanay fa feo ray sy teny ray, tsy misy idiran'ny politika. Manaiky ny fampandrosoana tiany mpitondra tao zahay, saingy tsy manaiky ny fikasana ny andravany tranonay sy hanototra ny tambarinay. Tsy hivatra ny fonenanay zahay satria tsy amidy vola ny tanindrazana sy ny tanjanakay na dia ampanantenana paradisa aza. Tona tanteraka ny fonay vahoaka raha nahita tamin'ny gazety iray sy nandre matetika tamin'ny haino manjery ilay vaovao tena diso hoe mpikara-manady na mercenaire hono ny mpitondra teninay vahoaka tia toerana. Zay dia manamaronetona fa zanak'eto Anosy Zaivola ireo olona ireo sady mponina eto. Manana trano sy tany eto sady tsy mpanofa trano. Misy pirofo maro zany. Miantso ny mpitondra fanjakana zahay mba hamindra toerana ny tetikasa Tanamasoandro satria maro ny tany malalaka sy tsy mila totofana intsony manodidina n'Antananarivo. Raha sanatrika misisika tianao mpitolo, te-hanototra ny tambarinay sy te-handravany tranonay ihany mpitondra fanjakana dia raisinay ho ray aman-dren'ny mpanakorotana ny fiainam-bahoaka izay milamina ary ray aman-dren'ny tsy azo iteherana sy hitarainana. Manao antso avy amin'ireo zahay malagasy rehetra mitsinjo ny mponina, mitsinjo ny mpiray tanindrazana aminy, mpitondra fivavahana, ray aman-dreny ara-drazana, fikambanana maro ny zon'olombelona. Fa miaina ao anaty orooro sy tahotra lava izahay. Mbola misy ny marary amin'izao fotoana izao. Nisy ny olona roa efa maty vokatry ny aterana sy alahelo be loatra. Tsy nahitana mpanao politika teto na ny iray aza. Finiavan'ireo mponina manontolo no nanaovana izao hetsika izao. Tahotra, ihany ho antony finiavana. Tsy misy ny ankoatr'izay. Hafa ihany ny tanindrazana. Hafa ihany ny toerana nisasarana sy nahalehibe ary nahatafitaka mahasarotiny. Fa namoaka fanambarana tamin'ny alalan'ny tambajotra serasera ofisialy tamin'ny alalan'ny Facebook androany ny atoko HVM. Tamin'izany no nilazan'ny HVM fa dia fanitsakitsahana ny zon'ny olom-pirenena ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna ny alarobia fa 7 ny volana novambra lasa teo. Teboka telo no nomarian'ny HVM tao anatin'izany fanambarana izany. Germain Nomenjanary no mitatitra ny vaovao amintsika, sary ny toky Ramarola. Ny fahanginany ny antoko politika HVM na ny hery vaovao an'ny Madagasikara malona ny toe-draharaha eto amin'ny firenena. Nisy ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ka isan'ny voakasika manokana ny fanentanana ny vahoaka malagasy mba hijoro amin'ny marina. Toy izao no vaky n'ilay fanambarana. Nitarika asa fotofoto anatin'ny saintsika malagasy rehetra ankehitriny. Ny voka-dratsy nateraky ny tsy fahatomombana ny fikarakarana ireo fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena. Ny safidy ny angina tokoa ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara. Taorian'ny fihodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena 2024. Nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka. Eny,
hatramin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina taona 2024 izao mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Taorian'ny fifidianana filoam-pirenena fihodinana voalohany dia nanaraka izay fepetra voalazany lalàna ny kandidany antoko ka nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana HCC. Na dia mazava sy itampoky itam-pirenena aza ny porofo rehetra nentina tamin'izany dia fantatry ny vahoaka koa ny fandavan'ny HCC azy ireny. Toy izany ihany koa no niseho tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nazahoana valiny antranony hoe voaray ary azo raisina fa tsy mitombony. Nanantena ny antoko fa isy ny fanarenana ireo lesoka sy ny tsy mety rehetra tamin'ny fanatanterahana ireo fifidianana taty aoriana. Saingy tsy nisy fiovany zany fa vao maika aza ny tombo. Noho izany ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara HSVM dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, manameloka tanteraka ny fanaovana tsinontsina ny zoma olom-pirenena malagasy tamin'ny alalan'ny fifidianana izay tsy nisy fahamarinana sy mangarahara no tontosaina manerana ny nosy. Faharoa, mitaky ny fanokafana fanadiadiana ara-pitsarana mba androna sy amaizana araka ny lalàna velona sy miantra eto amin'ny firenena. Ireo tompon'andraikitra rehetra voaroroy ho nahatonga izany tsy fahalavorariana sy tsy ara-dalàna tamin'ny fikarakarana ireo fifidianana ny fanesy eto amin'ny firenena izany. Fahatelo, manamafy hatrany ny antsoavo ho antsika malagasy rehetra ho tonga saina sy andray andraikitra ka ho sahijoro hiaro ny fahamarinana satria voahosihosy ny zosy ny hasina maha olom-pirenena antsika. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika mbola misy hatrany amin'izao fotoana izao ny fanetripeny ny firenena izay amanondrana tsokosoko ny are-pirenena makany ivelany. Na somary manansarotra ara ny fanenjehana nireny olon'ireny dia mijoro hatrany ny ao anivon'ny Alliance Savoir Gasy manao ny fanenjehana arak'izay tratrany izany. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Alliance Savoir Gasy androany momba n'izany toe-javatra izany. Asan'Andriamalala no mitatitra ny vaovao amintsika. Sariny Mano Randriamalala. Tsy mety foana eto amin'ny firenena ny mpandrobany harem-pirenena manano sarotra ny fanenjehana azy ireo satria matanjaka ny tambajotra misy azy. Ho an'ny Alliance Savoir Gasy dia efa mare izy ireo fa efa miverina indray izany fanapahana azo sarobidy izany toy ny bois de rose amin'izao fotoana izao. Tatoato zany ny fanondranana ny zava-doza rehetrarehetra ty moa zany dia eo amin'ny rehefa sahirana amin'ny fanjakana no misy an'io zavatra io raha miremarika nareo zany any mirongatra zany any amin'ny fety-pirenena any dia amin'ny farany taona ohatr'izao mare siosio zany amin'izao fotoana izao zany fa misy olona efa manomboka manao fitsandrahana indray amin'izao fotoana izao zany tsy le azo efa voasambotra fa misy hafa vaovao zany ka zay dia manentana fitondram-panjakana satria misy olona voakolokoloka eo anatin'izy ireny ka raha tratranay amin'ny flagrant délit ohatra ny fanaonay moa dia tantarany ampabe maso zany zay zavatra zay fa tokony fametanana antsika mba tsy hiverenana izany intsony satria tsy tokony hanatsara ny sary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zany amin'ny fanehoana ny hoe mitovy daholo ny olona rehetrarehetra eo anatrehan'ny lalàna ary azo samborina daholo rehefa mpangalatra. Mivelatra amin'ny sehatra maro ny Alliance Savoir Gasy izay anjara biriky hoentiny ampandrosoana amin'ny Madagasikara. Ho an'ny sehatra fitrandrahana ny arena kibon'ny tany izao dia manana ny ambarana izy ireo manoloana izany. Dia ny arena kibon'ny tany izao zany tady hanomboka hitsitongana indray ny ahitondra mikasika ny arena kibon'ny tany amintsika amin'ny teny izao. Iny mo hitantsika iny fa niala ny mpiandraikitra ny ATA milaza izy fa misy an'izay karazana dia izay sahirana koa amin'izao fotoana izao satria tady hamoaka ny code minier izao ny fanjakana fa tsy niarahana ny fandinika io zavatra io. Niarahana ihany io taloha dia ohatra ny tady avoaka tampoka zany atato satria hoe misy permis dimapolo avoaka zay mahatsiara ohatra ny tsy mangarahara zany zavatra zany ka zay miangaro fitondram-panjakana hifandinika aloha vao hamoakany zany satria zay koa hatreto moa zany efa nanomboka tamin'ny herintaona ny firaisamonim-pirenena manomboka miara-mikonto zany amin'ny Assemblée nationale dia efa fantatra tsara izy ny commission ny industrie extractive amin'ny Assemblée nationale rehefa tsy resaka aminay ny fanjakana dia any zay no resaka fa zany karazana fanao lobbyisme mampivoatra n'le fomba fiasa koa zany zavatra zany. Nankalazaina androany moa ny fahafolo taonan'ny Alliance Savoir Gasy ary mbola vonona ny ady ho an'ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny sehatra maro izy ireo.
eo amin'ny resaka teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo kosa dia nanao ny heviny ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Arivomamo voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara fa tsy mazava mihitsy ity teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo mihitsy dia nilaza mihitsy ny tenany fa dia tandrametaka izany teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo izany. Germaine Menjazary no mitondra ny vaovao amintsika sariny toky Ramarola. Ny maika sy ilaram-pahamehana izao dia ny sosialim-bahoaka, rano, jiro, vidim-piainana, asa ho an'ny tanora, saingy tsy misy mahataitra ny fitondrana ankehitriny, fa fisehosehoana amina fampisehoana fotodrafitrasa ho atsangana no betsaka. Betsaka ireo tsy mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo, ary isan'ny antony nahatonga ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena nangataka fanazavana momba ity teti-bola ity. Mampametra-panontaniana hoy ireo solombavambahoaka sasany ny fomba fiasa momba ny TVA ao anatin'ny teti-bola. Zavatra tsy miaina amin'ny fiainam-bahoaka, ohatra zavatra fafinareta tsy tena nieritreretiny zareo le zavatra ho ataony hoe ary amin'ny zavatra tokony naram-pianatra ary amin'ny tokony ho an'ny sosialy ny hôpitaly tokony tany zany no ataoko bebe dia lazaina fa mbola any amin'ny TVA kay anisan'izany trano tanina ny tany ianao mamporisika mpamboly rehefa katsakavy araka anao TVA zany hoe velona amin'ny TVA zany le fitondrana amin'izao fotoana hoe tady TVA hoe inavy mampasana TVA zaona vola. 7 faingo 9 miliara ariary-ndray ny vola natokana ho an'ny seni ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona roapolo sy roa arivo. Tsy teo ihany ny korotana fa iramadray be dia be hay ianao nisy bulletin nalefa tany ambanivohitra tany amiko so ny tany Arivomamo amin'ny 12 tonga isokana kopy fidianana photocopie no anatin'le sarin'olona tsy mivoaka na anankiray zany nandaniana vola ohatriny tonga avany amin'ny 12 amin'rovo manomboka tany akakina mila 36 km mianana Arivomamo zay vao nomboka ny fifidianana zany ilana lesy ny andaniana vola be ka zay ny ohatran'ny mampimeana izy fa seni ataonao inona seni ny olona ndrereo mangataka nafanina seni rehefa mbola omena teti-bolangeta be ihany le seni disy zany fa mbola anao ny taony foana izy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona no antony ity fampiakarana ity ary fifidianana inona indray no omanina amin'ny vola be io. Tsy vao androany mantsy ny seni no efa nanokanana vola ikarakarana fifidianana saingy dia niarana hita ireny zavanisy fa osoka sy alabato no tambiny. Efa miresaka teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo ihany isika dia fantatra zany zao fa tsy mety amin'ny tantsaha ny ampiarana ny TVA roapolo isanjato alaina amin'ny katsaka sy ny faikany. Nambaran'ny solitenan'ny tantsaha sy ny mpandrarandro any Tetsy Anosy fa mety hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana misimisy kokoa izany toe-javatra izany. Ravorazafy mahenina no mitatitra ny vaovao amintsika sariny Trankanloy Mathieu Prince. Mamteraka ia ho an'ny tantsaha ny fampiarana ny TVA amin'ny katsaka sy ny faikany raha lany ny lalàna ny teti-bola roapolo sy roa arivo. Fa tsy haiko tompony izy hoe tsy miha hoe gouvernement, tsy mandika hoe le gouvernement. Fa raha ela malala ianao na tamin'ny ministre ny fampirenesana pipena nalala tsara mihitsy ny zavatra nisy teto Madagasikara tamin'ny resaka seny régionnaire. Sady efa vonona amin'ny seny régionnaire hoe le katsaka. Dia mbola vonona amin'ny TVA koa eo. Katsaka le vary foto-sakafo malagasy ary tadisara fa tsy ambaka an'izany betabe malagasy mihinana foto sakafo amin'ny katsaka. Inona dia ampiarina zay zay angamba aloha vao fakatahako satria tena mila fandiniana lalina le zavatra atao zay ho tokony aseho zavatra ohatran'izao le izy fa tsy tonga dia hoe andeha ampiarina le TVA. Azany sakafo zany tokony hoe ampiroboroboana ary amin'ny sehampiarina eto Madagasikara. Zany hoe tokony ampiny fanjakana zany ny mpandrara sy ny mpiopy sy ny mpamboly amin'ny resaka famatsina. Eto sika nefa dia miresaka hoe roapolo isanjato TVA ho an'ny katsaka ho an'ny faika. Zay dia mangataka mihitsy hoe tokony ho jereva ny fanjakana ary tantsaha ny mpamokatra fa tsy ho vonoana. Efa ny teny namako teo hoe misy ny chenille légionnaire anisan'ny efa ady sarotra hatrehan'ny mpiatsehatra zany nefa kehitriny mbola misy ihany koa ny ady mafy izay hatrehanay mpandrara sy mpiopy dia mino fa matoa apetraka ny volavolan-dalàna atsara ny vahoaka ary atsara ny olona rehetra izay misitraka izany. Ka eto dia misitana saitsika atao amin'ny Sénat hoe raha azo atao re tompoko dia isainana tsara le zavatra atao.
ilaina trany ny fifampidiniana hoy ireo loholona vao tokony andray fanapahan-kevitra ny fanjakana foibe zava-misy am'zao dia tsy misy belepasa re famelona fotsiny hitanay famelona le takombola mamaika zareo hoe reto depensa teny atao dia aiza no azo azo-tena voly ka hoana manokana zany mitombona ny fetifilazanako atao ny amin'ny fanamena toko atao hoe tena zay misy solombona isy am'izao fotoana zao zany hoe tsy fotoana misy zao ametrahana taxe amina opiat d'école na niantsika iarahantsika marana fa aussi mba daholo io mizaka tsy voaresaka tonga impact anankiray lehibe dia ty rehefa kivy ny producteur dia iena ny production dia miena zany ny offre ka rehefa miena ny offre iakatra koa ny vide ka iakatra koa ny vidinazy io zany sika lalana kotasetonady io vao maika misahinana ny biopia sy ny rehetarehtra zany hoe tsy intéressant mihitsy ny mesure io any amin'ny vahoaka mandady-arina no tena hiatra ny vokatry ny fakana hetra amin'ny tantsaha iakabidy ny sakafom-biby toy izany ihany koa ny vokatra miakatra ny fahefa mividy anefa ambany dia ambany tsy ampirahateo amalin'ity ato anatiny ny vokatra miakatra raha ny tolotra omena ny mpanjifa fa rehefa jerena ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao dia tena sahirana tokoa ary mihamafy ny fahantrana amin'ny ankapobeny malona n'izany toe-javatra ny indrindra dia nilazany teo anivony rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM fa mila tonga saina ny mpitondra fanjakana ny vahoaka ihany koa dia mila n'izay fahatongavan-tsaina izay manoloana ny fahantrana efa mangitsokitsoka Iasan'Andriamalala no mitondra ny vaovao amintsika sary ny mano Andriamalala tsy misy mandeha amin'izay tokony ho izy ny raharaha rehetra eto Madagasikara indrindra ny olana maro sedrain'ny vahoaka izay tsy mety ahitany mpitondra fanjakana vahaolana toy ny fako misavovona eto an-drenivohitra ny fatapahany rano ny fitohana amin'ny fifamoivoizana ny fiakaran'ny vidim-piainana andavanandro ny fitotongan'ny vola malagasy ary ny tena nahasorena ny vahoaka farany teo dia ny osika tamin'ny fifidianana be ny tanàna fa ny fahavoaza am-bahoaka ny rano tsy misy jiro tsy mandeha sosialim-bahoaka zany ny fako ny vangongo mitombo mipitsipina zao rodiro tsy haiko na any le mora na aiza ndray zao fa zany zao fitangoronany tian'le zavatra moramora ty dia na nijeren'ireo ana reto amin'ny firenena sosialim-bahoaka indrindraindrindra dia zao zao tsika variana ao anatin'ny fifidianana iray ka aminay dia tsotra ny resakay raha misy ny tsy mety ao ka voapirofo ka tsy mety dia mahitsy ny resaka ataonay hoe raha tiana ilamina ny firenena dia mangarahara sy ny fifidianana marina any tokony atao miantso ny vahoaka hijoro sy hosany avy amin'ny RMDM mba tsy ho ararotin'ny be vola intsony ny fahantrany le zofototry le olona mihitsy ny tena hoe anatina fahantrana le olona dia anaovana antso aminao zany andriamatofoloha satria zao ny fantatra tamin'ny anao nirosaka tao tao anatin'le fifidianana ireny dia niteny ianao sy mimpanaradianao hoe andriamatoa andro rajoelona dia efa niomana alohan'ny tondrany amin'ity anaovan'ity filoham-pirenena ity aseo le fiomanana tompo jalo le fiainam-bahoaka ary tsisy fampandrosoana azy heterana amin'izany mihitsy le zofototry le olona tsy fandriam-pahalemana tsisy vahoaka afaka andeha amin'izany fampandrosoana zany mihitsy fa tsy maintsy vahana aloha le fahantrany vahoaka ho avy anatevina ny etsika ho tanterahana etsy amin'ny foiben'ny antoko timma etsy belera rampitso ny RMDM raha ny fanambaran'izy ireo hatrany fa ao anatin'izay tsy filaminany ny fiarahamonina eto Madagasikara izay sy ny fahantrana ihany koa dia anisan'ny mahatonga an'izany ny tsy fahampiny fanabeazana amin'ny lafo maro mihitsy io ka mahatonga ny ray aman-dreny anankiray izay tsy afaka hipetrapotsiny amin'izao fa tsy maintsy manao ny fanairana ho an'ny besin'ny maro noho ity tsy fahampiny ny fanabeazana eto Madagasikara ity ka mahatonga fahantrana ara-tsaina Miradora Benjamina no mitatitra ny vaovao sary ny Andry Rakotomalala mianatra ny vahoaka malagasy saingy tsy ampy fanabeazana mitovy fa tsy sahala ny fampianarana sy ny fanabeazana raha vohitra dia mandringa ny fampianarana raha tsy misy ny fanabeazana izay no anisan'ny mahatonga ny fiarahamonina malagasy ankehitriny lasa tsy zarizary samy hafa tokoa ny fampianarana sy ny fanabeazana samy hafa be farafahakely ny ankitelo ny mahasamy hafa azy voalohany
samy hafa izy satria ny fampianarana misy ora ianarana hoe am'izao tsika miditra mianatra latsinainy tsika miditra mianatra fa ny fanabeazana isan'andro san'andro ary naiza dia mandeha foana ny fanabeazana zay ny tena tsona hoe fanabeazana fa ny fampianarana voafetra ihany ray zay fa ny faharoa mahasamy hafa azy a dia amin'ny fampianarana tsika indrindritsika eto Madagasikara rehefa hoe fampianarana dia voafetra ao anatin'ny mampianatra taranja ianarana ny tantara ianarana ny geografia ianarana ny matematika sy ny fizika fa ny fanabeazana kosa famolavolana toetra ny volavolainao mamolavola zany ianao a zaza ho mpankatoa zaza hanaja zaza hanjariko marina zay misy elanelana be zany zay zavatra zay ary ny fahatelo farany raha tenentsika hoe telo mahasamy hafa azy a dia ny fampianarana dia voafetra amin'ny hoe fampianarana ny saina fanome fahalalana ny olona anankiray fa rehefa manabe tsika tsy ny saina ihany no fenoana fahalalana fa biazinao ny fanahin'ny olona biazinao ny sain'ny olona biazinao ny safidin'ny olona biazinao ny fihetseham-pony biazinao ny finiavany biazinao ny talentany biazinao ny vatany zany hoe ny fanabeazana zany ny olona manontolo mihitsy no ilaina biazina raha ireo mitateraka dia miova be hatrany amin'ny fampianarana fa raha voafangarotsika zany ireo a dia be deaibe ny banga tsy tanteraka ny tena tsony hoe fanabeazana marina sy fanabeazana tsara ivadika vaovao hafa mihitsy isika ny 2 desambra teo no nanomboka tany a Madrid renivohitra Espagne ny fivorina teo anivany firenena mikambana andiany fa 520 izy io nijerena ny momba ny hoe manahoana ny tontolo iainana iran'izao tontolo izao ratsy ny tatitra momba n'izay tontolo iainan'izay raha ninambarany manampahaizana anisany nandray anjara tamin'ity fivoriny ity i Madagasikara dia ho fantaritsika momba an'io teo amin'ny tatitry Jessica Miray. 70 ny firenena mandray anjara amin'ny COP 25 any Madrid. Anisan'izany Madagasikara. Mahakely finoana nefa hoy ireo manampahaizana mikasika ny tontolo iainana ny anatanterahina ny vina ho an'ny taona ho avy satria filohan'ny pirenena 70 amin'ireo firenena 70 ihany no tonga nanatrika ny fivoriana. Raha tokony ho tany Brezila ihany koa ity fivoriam-be ity no natao raha nitapaka talohan'ny COP 24 ny taona 2024 dia nandahy izany ny firenena breziliana tsy fahampiny vola no antony. Nanolo teny Chili avy eo saingy noho ny krizy nandalo tany an-toerana dia nandahy indray. Ny Roso indray Espagne tsy nisy afa-tsy iray volana ihany no nanomana ny Espagne ny fivoriana ary nandany vola 80 tapitrisa $. Ny firenena Chiliana ihany anefa no mitarika ny fivoriana. Ny ranomasina sy ny andraikitra sahaniny eo amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Io ny lohahevitra no safidian'i Chili ho an'ity COP 25 ity. COP bleu kosa no anarana salorany fivoriana. Fotoana izao andraisana andraikitra io no teny filamatra. Ny vohitra tamin'ny tatitry ny GIEC na ny groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat hoe raha tsy miezaka manena ny entona vokariny ny olombelona dia ho ratsy ny ho avin'ny tany. Hiakatra hatramin'ny 3 degré Celsius ny hafanana. Ho an'ny firenena afrikanina andrasan'izy ireo ny fandraisana andraikitra lavitrezaka satria anisany miady miafy amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro toy ny haintany sy ny tondra-drano ary ireo karazana loza voajanahary hafa. Ho an'ny COP 26 ny taona 2024 any Glasgow Écosse no anatanterahina izany. Fantaro fa efa nanomboka ny taona 570 no nisiny ity fivoriany firenena mikambana mikasika ny tontolo iainana ity. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa na dia mbola tsy maro aza ny maharaka loatra ny taranja golf dia efa misy kosa ireo tena miditra lalina amin'ity taranja golf ity ary tena mendrika tokoa ary sangany notoloran'ny banky anankiray mari-pakasitrahana azy i Ramarzatovo teria Atsahavola no i Ramarzatovo izay tsapa famendrika tamin'izany taranja golf izany. Ravo Razafy Mahenina no mitatitra ny vaovao teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Manana ny toerana amin'ny taranja golf i Ramarzatovo. Antaonany maro no ny angaliny izany sy nitondrany ambony ny fanatanjahantena malagasy. Efa nandray anjara matetika taloha satria nanomboka teo amin'ny 97 nolazaiko anao io telo taona sesy ny aro voninahitry Madagasikara tamin'ny Open de Madagascar tetsy amin'ny Golf Club du Rova zany 97, 98, 99 dia tamin'ny 2002
deuxième place nisy ato Belmar plage zany a sur 74 pro deuxième place execo tamin'izay. Anisan'ireo sangana indrindra ny MCB Tour Championship de Madagascar teo amin'ny taranja golf ny lehilahy ka ahafahany indray miatrika ny fifananana MCB Tour Championship Maurice. Nous avons le plaisir de vous informer que la MCB sponsorisera les frais de votre déplacement à Maurice, à savoir le billet d'avion. Votre départ est prévu pour le lundi 9 décembre et le retour le lundi 16 décembre. Vous serez hébergé pendant tout le tournoi en demi-pension au Constance Belmar Plage Hotel. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samotahin'Andriamanitra veloma tompoko.